fifaliana ary avako no amangena antsika rehetra ny atokantrano aminy lalan'izao mofinaina izao fa le manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo antsika ny atokantrano any ary mbola manantitra ny fiarabanantsika rehetra ihany nomeny ny tompotompon'andro ka miara mifaly noho ny Paska nomeny ny tompo antsika. Ny salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato ny voalahatra vakina ao mofinaina amin'ity alakamisy faha 25 ny volana aprily ity. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato ny andiny faha 4 amby roapolo ka hatramin'ny andiny faha 7 amby roapolo. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato andiny faha 4 amby roapolo ka hatramin'ny faha 7 amby roapolo. Fakitsika anaran'i Jesosy ny teny riavako. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehova, vonjeo hoe. Mifona aminao aho Jehova, ambiny hoe. Ho tahina izay avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka nampahazava antsika. Rohiziko fe ny fanatim-piraviravona na dia atrao amin'ny tantroky ny altara aza. Andriamanitra ianao ka hidiranao aho, eny Andriamanitra ka anandratranao aho. Miderany Jehova tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavana ity salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato andiny faha 4 amby roapolo ka hatramin'ny faha 7 amby roapolo ity dia manamafy ny hevim-panahin'ny Paska. Ny Paska izay midika fandresena ny fahafatesana, midika fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao kanefa midika famindram-pon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany ka nandraisany mino sy izao tontolo izao ny famindram-pon'ny tompo sy ny famelan-keloka. Ny andiny faha 7 amby roapolo izay manao hoe salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato. Andriamanitra Jehova ka nampahazava antsika. Rohiziko fe ny fanatim-piraviravona na dia hatreo amin'ny tantroky ny altara aza. Rohiziko fe ny fanatim-piraviravona na dia hatreo amin'ny tantroky ny altara aza. Matetika miteny ny tranon'i Jehova ny mpanao salamo. Matetika miteny izany mpanao salamo fa ao anatin'izany koa dia matetika resahany atao hoe altara. Altara izay ataontsika hoe ivon'ny fitaovam-pivavahana tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Altara moa nampiasaintsika eto fa azo lazaina koa hoe hôtely ny havantsika katolika dia mampiasa ny teny hoe hôtely, tsika protestanta mampiasa ny teny hoe altara, mitovy ihany zany. Ny raha mamaky ny bokin'ny Exodosy itsika toko faha 7 amby roapolo ny andininy voalohany, Exodosy toko faha 8 amby telopolo, ny Exodosy toko faha 20 andininy faha 5 amby roapolo dia samy mitanisa mombamomba ny altara, ny toetra ny aby, ny atao amin'ny hazo akasy, atao amin'ny vato, asiana alimo sy ny sisa rehetra. Fa eto dia tena manao zava-dehibe ny altara lay mpanao salamo. Izy manao hoe rohiziko fe ny fanatim-piraviravona na dia hatreo amin'ny tantroky ny altara aza. Finy moa ilay tantroky ny altara. Nga ny altara misy tantroka. Ny altara rehavako malala hitantsika amin'ireo anditsy ranomasina izay voalaza teo ireo dia amin'ny Exodosy toko faha 7 amby roapolo tsika teo, toko faha 20 dia 5 amby roapolo, toko faha 20 amby telopolo dia vita amin'ny vato. Tena fampiasa ty amin'ny tempolo moa nisy tempolo voalohany, tempolo faharoa dia vita amin'ny vato izy io ary lehibe dia lehibe ny filazana io manao hoe telo hakio ny avony ny bokin'ny Exodosy. Zany hoe mahatratra eo amin'ny 2 metatra fa 7 amby 10 avo be zany 2 metatra fa 7 amby 10 zany altara zany. Altara dia natao andoroana ny fanatitra. Ny fanatitra izay atolotra ho an'i Jehova dia dorany eo amin'ny io altara vato io zany. Ka 2 metatra sy 7 amby 10 ny avony, azonareo saritsaina zany. Noho zany dia zay no mahatonga hoe nasiana tohatra kely
miakatra am'ilay altara ka zay ny natonga ny tompona nafatra amin'ny Exode 20 hoe tandremy tsara mba rehefa mandeha manatitra fanatitra ianao satria avo nanakatra ka sao de manjary mampitanjaka anao ny akanjonao no zany dia mila mitandrina tsara satria avo be ny altara ray metatra ray 750 metatra de misy tohatra miakatra makeo aminy tsy de iva zany lay altara fa ny abeny a hitatsika ny abeny a de mahatratra 5 ny filazan'ny bokin'ny Exodosy azy 4.7 raha jerena 4.7 metatra zany hoe 5.7 metatra ary efajoro efa mira zany hoe mitovy lafy miefatra ny altara latsaka 5.7 metatra eo zany lava be zany de afaka malaza ny be ny altara zany eo am'izany no mandoro ny fanatitra rehetra ny vahoaka jiosy zany hoe zay rehetra mitondra fanatitra de manao mandoro zany fanatitra zany zay mahatonga ny hoe 5.7 metatra ny abeny lay velarany lay altara ngeza de ngeza zany dia am'zorony io altara lehibe de lehibe io 4.7 metatra eo isika latsaka kely latsaka 3 centimetatra dia misy zorony kely zay somary miakatra kely zay ohatrany somary ony fitenin'ny mpanao trano hoe konitra misy miakatra kely zay izy somary ohatra misy miakatra avo kely zay miendrika cube zany hoe miendrika ohatran'ireny iny re zany azoko ilazana zany ohatran'ireny boaty kely reny zany dia eo amin'ny 2.10 metatra zany hoe 10 centimetatra isaky ny zoron'lay zoro efatra n'leo altara be 5.7 metatra de ny amin'ny zorony efatra misy somary miavo kely zany somary miavo kely eo amin'ny 10 centimetatra dia iny lay ataony hoe tandroka zany hoe somary fisaka be zany altara de misy zorony kely miakatra kely de io 10 centimetatra io le ataony hoe tandroka lay altara de io mpanao salama eto roisiko feny mpanaty firaviravona ny fanaty piraviravona na de atreo amin'ny tandroky ny altara azy ny sary aseho any de zao anakiroa ny andikany mpanao ny tena hevitra io de zao io 220 hoe Andriamanitra no mitondra fahazavana ho atsika de zao androtsika ilahatra hideran'Andriamanitra mandrapatonga eny amin'ny altarany satria tamin'izany fotoana zany ny olona milahatra andeha anatitra fanatitra ho eny amin'ny altaran'Andriamanitra de rehefa sary an-tsaina vahoaka anarivony milahatra akeny amin'ny altaran'Andriamanitra ary amin'ny dika teny ambonina de nisy mihitsy manao hoe mitondra sapandrofy mitondra sapakazo mba hoentina misaotra an'Andriamanitra ilahatra makeny amin'ny altaran'Andriamanitra fa azo dika koa izy io amin'ny teny aramianina manao hoe andeha hoentiny fanatitra hodorana zany hoe lay ondry zany na lay osy hoento le fanatitra hodorana ary andeha hitandahatra hitondrany zany roiziko fe zany hoento zany hoeny amin'ny altaran'Andriamanitra zava-dehibe zany tedinina vita am'roapolo ty de avako malala satria mitaona ny olona hanatona an'Andriamanitra ty salamy eto am-pilatanantsika ty zany de tsy hoe salamy fiderana fotsiny zava-dehibe zay fa tena salamy mitaonantsika anatona an'Andriamanitra Andriamanitra Jehova ka nampahazavatsika roiziko feny fanaty raviravona na de atreo mitandroky ny altara azy lay altara goavana be ny altara afaka malala de rono heviny hevitry ny altara de rono hevitry ny altara na ny hôtely zany ny epistily zay nosoratan'ny Jaune ny Jaune voalohany toko voalohany 5 sy ny Jaune voalohany toko 4 5 no manazava ny atao hoe ny hevitry ny altara ary amafisy ny mpanao salama eo ny Jaune voalohany toko 5 Jaune voalohany toko voalohany 5 de manao hoe
andriamanitra de mazava, andriamanitra de fahazavana. Ary faharoa ny Jaona voalohany 4:7-5 de manao hoe andriamanitra de fitiavana. Ny hevitry ny altara ary natao ony soatra masina hoe hoy izany boky Ekletos manao hoe ataovy efamiry izy, zany hoe mitovy ny lafy ny efatra, mitovy ny lafy ny efatra. Ka ny hevitry ny altara de reto zavatra roa ireto: andriamanitra de fahazavana ary andriamanitra de fitiavana. Zay mahatonga amin'ny mpanao salama eto ny 7:20 raha vao miresaka hoe altara izy de manao hoe andriamanitra Jehova ka nampahazavantsika. Zany hoe mampitodika ny olona eo amin'ilay altara, ilay mpanao salama, ka ilay andriamanitra fahazavana zay ny mpanao salama ho hita raha miteny hoe andriamanitra ny nampahazavantsika. Fa tsy tokony adinoina koa fa ilay altara de midika hoe andriamanitra fitiavana. Fa nahoana kay no ny altara no nadika ny jiso hoe manambara ilay hoe fifanenana ilay andriamanitra fahazavana, ilay toetra n'andriamanitra fahazavana sy ilay toetra n'andriamanitra fitiavana. Rehefa miteny hoe andriamanitra fahazavana de tsy hoe andriamanitra mamirapiratra ihany zay eo, tsy hoe andriamanitra mazava ahitana rehetra zay manodidina zay eo. Fa ny hevitra ilay hoe andriamanitra fahazavana, ny heviny de izao: andriamanitra izay mitsara ny olona, andriamanitra izay ataontsika hoe sarotiny amin'ny fahamarinana. Ka raha mitenitsika manao hoe fahazavana andriamanitra de midikany hoe andriamanitra fahazavana de andriamanitra izay sarotiny amin'ny fahamarinana. Raha miteny hoe mazava zany de ny ao an-tsaina avy hatrany de ilay fahamarinana andriamanitra marina, zay ny dikany teny hoe mazava. Tsy misy fitaka ao aminy, tsy misy zavatra miolokoloka ao aminy, tsy misy zavatra kinafinafina ao aminy. Andriamanitra mazava, mampiariary ny zavatra rehetra, ary andriamanitra izay tsy tia ota. Raha miteny zany hoe andriamanitra fahazavana andriamanitra de tsy tia ota andriamanitra. Kanefa ny amin'ny ilany anankiray izay tsindrin'ny ny toetry ny altara de andriamanitra fitiavana. Raha ohatra ka le toetra n'andriamanitra fahazavana ihany no aseho an'ny altara de ho tsy afaka manatona an'eo altara io ny olona, satria mpanota. De zay mahatonga n'ilay lafy ny faharoa amin'ny altara hoe andriamanitra de fitiavana, zay ny asehon'ny altara faharoa. Raha ohatra ka ilay andriamanitra fitiavana fotsiny ihany ireny no aseho an'ny altara, fa tsy eo ilay andriamanitra, ilay toetra ilay andriamanitra mazava, ilay fahazavana, de eo andriamanitra mampanara-po ny olona amin'ny fahadalàna. Noho zany de ny altara zany de fantatry ny jiosy tsara fa ny dikany hoe altaran'andriamanitra. Raha manatona ny altaran'andriamanitra na mitodika amin'ny altaran'andriamanitra ny olona de ireo toetra n'andriamanitra ireo no hitany. Andriamanitra ny mampahazava antsika, zany andriamanitra no mitsara antsika, mitaky fahamarinana amintsika, mitaky toetra mentika amintsika. Nefa koa andriamanitra de fitiavana, ka azotsika tonina, azotsika resahana, azotsika ifonana. De zareo tsara nandiny 420 sy ny akatraman'andiny 720 zay voalahatra anatin'ny mofinaina teo. Raha mitona antsika zany ary ilay mpanao salama, raha mitona antsika ilay mpanao salama hoe dao anatona an'andriamanitra, toetoe-pomana ahoana ary no hoentitsika manatona zan'andriamanitra fahazavana sady andriamanitra fitiavana zany. De ny toe-po tokony ho ananantsika de ireo tansainy ny salama 520 reo voalohany: toe-po mifaly amin'andriamanitra. Niza de afaka malala manatona an'andriamanitra de ny toe-po takian'andriamanitra de ny fofaly amin'andriamanitra. De isika iravoravo amin'andriamanitra, de hifaly amin'andriamanitra. Ny dikany hoe mifaly amin'andriamanitra rehefa ko malala dia mifaly zany hoe makasitraka ny fomba fitondran'andriamanitra, manaiky ny fomba fitondran'andriamanitra, manaiky ny fandaminan'andriamanitra.
tsy hoe andriamanitra tsy hoe manmetsiny an'andriamanitra, tsy hoe mandan'andriamanitra, tsy hoe mitsara an'andriamanitra, fa ny toe-po voalohany indrindra hoentiny mino ary itaomany salamo antsika rehefa manatona an'andriamanitra dia toe-po faly sy miravoravo amin'andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny Paoly manamafy ao amin'ny Filipiana 4:4 mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Izany rehefa ko malala zao Paska izao dia fotoam-pifaliana ka raha manatona an'andriamanitra ianao na iza toerana atononao an'andriamanitra na io mananao iresaka amin'andriamanitra dia ny voalohany indrindra jeren'andriamanitra dia ny fofaly amin'andriamanitra, fofaly amin'andriamanitra. Zay no mahita ny fahazavan'andriamanitra ary mahita ny fitiavan'andriamanitra, ny fofaly amin'andriamanitra. Fa ny faharoa dia ity ny fo na ny marimarina kokoa ny toe-po manaraka dia zao ny toe-po mibebaka, ny toe-po mibebaka. Zay mahatonga amin'ny mpanao salama eto hoe 5:20 mifona aminao ao Jehovah, fonjeo hoe mifona aminao Jehovah ambino hoe. Zany hoe ny toe-po faharoa afaka malala rehefa manatona an'andriamanitra dia ny toe-po izay mibebaka, toe-po manaiky fa tsy tanteraka. Ary izay lafin-javatra roa zay no tandrify amin'ilay toetra an'andriamanitra asehon'ny altara. Ilay hotsika manao hoe ny toetra an'andriamanitra asehon'ny altara tsy maninona toetra asehon'ny trano fiangonana koa raha zay ny tianao, fa ny toetra an'andriamanitra asehon'ny altara dia ilay andriamanitra marina, ilay andriamanitra mazava. Dia inona ny toe-potakinantsika manoloana an'izany? Faly amin'andriamanitra, tsy mba miankatra andriamanitra, tsy mba manao fijery tanila andriamanitra, dia faly amin'andriamanitra. Ary mbola mafisy ny mpanao salama hoe miterany Jehovah fa tsara izy, miterany Jehovah fa iteranao ralandava andriamanitra ianao ka hanandratra anao, satria ilay andriamanitra dia andriamanitra marina, andriamanitra mitsara marina, andriamanitra mitaky fahamarinana ary tsy mba miankatra amiko fa mitondra amin'ny fitiavan-janaka. Fa ny faharoa dia ity hotsika hoe toetra n'andriamanitra faharoa dia ilay andriamanitra fitiavana. Ary rehefa manatona andriamanitra fitiavana ianao dia zay ny mahatonga ny mpanao salamo manao hoe mifona aminao aho. Rehefa mitodika amin'ilay toetra n'andriamanitra fitiavana ianao dia manjary mitaonanao hifona amin'andriamanitra. Ary ihany andiny fa 7:20 manao hoe miterany Jehovah fa tsara izy. Zay ilay toetra andriamanitra mazava, fa mandrak'izay ny famindram-pony zay ilay andriamanitra fitiavana. Dia afaka malalo manahoana ianao rehefa manatona an'andriamanitra? Ao aminao ve zany toe-panahy faly amin'andriamanitra zany? Ao aminao ve zany toe-panahy mibebaka zany? Fa raha ao aminao reo toe-panahy reo dia zao ny valim-bavaka andrasanao. Ny Salamo 8:20 mifona aminao Jehovah, vonjeo hoe ahitsy kely io dika teny io, tsy vonjeo ny tena teny ao efa divy faharoa ny vonjeo, fa hoe omeo fandreseny. Fa ny tapany faharoa omeo fanambinany. Inona ny tadiavinao mihoatra iray afaka malala? Omen'andriamanitra fandresena amin'izay ady atao, ary omen'andriamanitra fanambinana amin'izay fikelezana natao. Inona ny tadiavinao mihoatra zany? Afaka malala raha manatona an'andriamanitra ianao amin'ity mofinaina ity tao mampanao salamo dia izao mandiny tena dia mifalia amin'andriamanitra. Dia avereny zao teny mpanao salamo zao hoe mifona aminao ao Jehovah. Fa raha ao anatinao zay toe-panahy mino fa io andriamanitra inonao io dia andriamanitra fahazavana sy fitiavana, dia ao anatinao ny fahatokiny zany fitiavana, zany fahatsaran'andriamanitra mitondra amin'ny fiainanao isan'andro rany, dia mino fa azonao iantana fandresen'andriamanitra ary azonao iantana fanambinana izy. Zay ny hevitry ny Paka avako malala, ny hevitry ny Paska. Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompo izay nampiavana anao tamin'andriamanitra ka nahafahanao manonona hoe tompo mamindrafo amiko, ary ahafahanao manonona hoe tompo omeo fandresena.
de le fandresen'ny tompony ao aminao mandrakariva ary le famindrampo ao aminao mandrakariva. De ho marina aminao le tenin'ny apôstôly Paoly hoe ampo anao ny fahasoavan'ny tompo. Ivavaka sika riavako. Tompo misodranao zahay no ity fotoana nomenao anay ity indray ahafahana namaky ny teninao araka ny ofinaina. Andriamanitra fahazavana ianao, tsisy aizonao aminao, mazava ny fomba fitondranao, mazava ny didinao, fiainana no entinao. Andriamanitra fitiavana raha tioko nefenao ary mamindra fo sy miatra, tsy avy ifandahatra aminay fa mijery anay amin'ny famindram-poniny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. De ndreto zay tompo, faly aminao fa manan'Andriamanitra tia anay zahay. Ary ndreto zay mifona aminao amin'izay rehetra mety ho nampalahelo anao nataonay, ny tsy fahatokinay ny fitiavanao ary ny tsy fanajanay ny fahamarinanao. De mamindra fo aminay tompo. Ary ndreto zay mitandahatra araka ny tenin'ny mpanao salamo, mitandahatra manatona ny altaranao, mifampitaona te hideranao, fampitantana te hiverina aminao, fampitantana hiandrandra ny fahasoavanao, ka te hiazona ny tandroky ny altara, te hiazona ny fahamasinanao. De meteza tompo amango ny tokantrano tsiraray avy ary hitoetro amin'ny tokantrano tsiraray avy. De ny vavaka zay ataonay tompo de nohy omeo fandresena, omeo fanambinana ny tokantrano tsiraray zay manatona anao ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.